Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Velomy ny fiangonan'Andriamanitra. Velomy ny fiangonan'Andriamanitra. Mofinaina antsika anio amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:7-20 hatramin'ny 2:20. Andeha ry avaka ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Ary efa akaiky ny Pasika ny Jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo ankanjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopia kofehy izy ka nandroaka azy rehetra hiala teo ankanjan'ny tempoly, na ny ondry na ny omby, ary nararany ny volan'ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromailala, ento mivoaka ireto zavatra ireto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsiaro fa voasoratra hoe, ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra ainahy. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona no famantarana asehonao aminay no manao zao zavatra izao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, 9 taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianaova ahatsangana azy amin'ny hatelona. Fa ny tenany no tempoly nolazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroan'ny mpianatra fa efa nilaza izany izy, ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Velomy ny fiangonan'Andriamanitra. Jesosy Kristy niakatra tany Jerosalema, tonga tao amin'ny tempoly, nanadio ny tempoly no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Rehefa mamaky tsara ity mofinaina ity tsika dia miantefa amin'ny endriny roa ny fanadiovana tempoly izay nataony Kristy. Eo andaniny ny fanadiovana ny tempoly hita maso, na ny fanadiovana ny fiangonana hita maso. Norohan'ny Tompo ivoaka hiala tao amin'ny tempoly ireo mpivarotra nanao fandrarahana, ireo izay nanao fitadiavam-bola, ary eto dia teneniny mihitsy fa ny trano atao hoe aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Any amin'ny filazantsara sinoptika moa ny hitantsika any teny hoe, ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Araka izany dia mazava ny tenin'ny Tompo, ento mivoaka ireto zavatra ireto. Any ivelan'ny fiangonana ny anjara toeran'ny fandraharana, any ivelan'ny fiangonana ny anjara toeran'ny varotra, any ivelan'ny fiangonana ny endrika rehetra izay mampahaloto ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fiangonana velona mantsy dia izay fiangonana miaina amin'ny fahadiovana ary miainga amin'ny fiangonana hita maso, izany fahadiovana izany. Fa ny endrika faharoa isehoany ny fanadiovana nataon'i Kristy dia ny fanadiovana ny fiangonana ara-panahy. Jesosy mihitsy rehefa nanontany ny Jiosy ny amin'ny famantarana, dia izy tenany mihitsy no
naneho famantarana mivantana fa raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Ary hitantsika tsara fa eo amin'ny 9:20 dia miteny Jesosy hoe fa ny tenany no tempoly nolazainy. Ny Paoly apôstôly raha teo dia miteny fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, ary ambaran'ny faminaniany ny testamenta vaovao manontolo zany fa ny fiangonana no vady ampiakarin'ny Kristy ratray. Io fiangonana ara-panahy io no andovan'ny fiainana mandrakizay. Io fiangonana ara-panahy io no hovadin'ny Kristy ka dia mendrika ny odioviny. Tsy maintsy vonoina ao amin'ny Kristy aloha ny momba ny fiangonana mba hiara-belona aminy indray, atsangana ho velona indray, hitsangana ara-panahy ho vaovao ny fiangonan'Andriamanitra. Ny fiangonana velona ara-panahy ihany no andova an'i Kristy. Ny fiangonana velona ara-panahy ihany no apakarin'i Kristy ho vadiny, ary Kristy tsy mapakatra fiangonana maty ho vadiny raha teo. Ry havako malala, diovy velomy ny fiangonana. Ny endrika rehetra izay mahafaty ny fiangonana hita maso dia mahafaty ny fiangonana ara-panahy ihany koa. Arak'izany dia miainga amin'izay hitantsika ao anatin'ny fiangonana aloha ny fanadiovantsika, ny fiangonana mba hiaina amin'ny fahavelomana ny fiangonan'Andriamanitra. Ao ny misy ny fahalovana, ny kolikoly, ny tsy fahamarinana, ny tsy rariny. Ao ny misy ny fankalana, ny tsy fifankatiavana, ny disadisa maro samihafa. Dia tenenin' Jesosy mazava mihitsy ento mivoaka ireto zavatra ireto. Any ivelan'ny fiangonana ny anjara toeran'izany rehetra izany. Fa izay fiangonana afaka mamoaka any ivelany, ny tsy fahamarinana ao aminy ihany no fiangonana afaka miara-maty amin'ny Kristy, dia atsangana indray. Kristy tena ny ry havako no efa nanaiky ho faty. Zany moa tsy azon'ny jiosy zany fa no heverin'ny jiosy fa fiangonana hita maso indray no mbola atsangana. Ny fiangonana tempoly faharoa naorin'ny jiosy ty ambara eto ity, mieritreritra fa mbola hisy tempoly fahantelo atsangana eo amin'ny firenena jiosy, fa ny an'i Kristy kosa fiangonana ara-panahy no natsangana. Isika izay velona ao aminy manaiky amoaka any ivelany ny fahalotona na ny loton'ny fiangonana rehetra no atsangan'i Kristy araka aminy ka akariny ho vadiny ratray. Ny tenin'Andriamanitra no fototra iorenan'ny fiangonana, antoka ho an'ny fiangonana ny amin'ny fitsanganana ratray. Io tenin'Andriamanitra io no efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, araka ny teny hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no aharitraina. Ary mbola io tenin'ny Kristy io ihany no tsarovan'ny mpianatra. Misy ambana ataon'ny mpanoratra ny tantarain'i Jaona eto, ka na dia mbola aty amin'ny toko faharoa ary dia efa lazainy sahady ny zavatra izay misy rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, fa nahatsiaro ny soratra masina izy ireo. Nino ny soratra masina ary nino ny teny izay nolazain'i Jesosy. Aoreno ao amin'i Jesosy ary ny fiangonana, aoreno amin'ny tenin'i Jesosy ny fiangonana, dia ho fiangonana velona, ho fiangonana madio, manaiky ny fanadiovan'i Kristy amin'ny endriny rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako.
Ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana sady efa nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany rahateo, ianao no itokinay sy iandrandranay ny amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fanadiovana azy amin'ny endriny rehetra. Misaotra anao zay manaiky hijery ny fiangonana hatrany mandraka ankehitriny. Ary misaotra anao zahay mbola vonina hitantana ny fiangonana ao, mandra-piavinao eny amin'ny raholanitra, mandra-pahatonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry, dia ny ampakaranao ny fiangonana ho vadinao zany. Indro ary zay Tompo mametraka aminao, izao herinandro vaovao izao, ny fiainan'ny tsiraray avy, ny asa sy ny raharaha, ny fianarana ho an'ny mpianatra, dia samy apetraka eo am-pelantananao. Mihaino ny vavakay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.